LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny vaovao. Nitokarana tamin'ny fomba ofisialy androany kianjany bare Mahamasina ilaina ho ny foloan'ny repoblikan'ny fikojakojana izany ny antso ny firaisankinan'ny malagasy rehetra ihany koa ny tenany. Maro ny ady atrehan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao mila firaisampo sy firaisan-tsaina ary indrindra fifanomezan-tanana izany. Lesina tsara voarain'ny malagasy iray manontolo ny fisian'ny bare izay namelona indray ny ampo-pirenena na teo aza ny faharesena ny alakamisy lasa teo teny Mahamasina. Ny farana ny amiana ara-pahasalamana manerana ny tany repoblikan'ny Madagasikara raha ny fanambarana ny voaka tanatin'ny tatry ny filan-kevitra minisitra Omaly manoloana ny fivoarana valinaretina Covid-19 eto Madagasikara. No tanterahana androany atao amin'ny distrikana Rivomamo ny fionam-be isam-paritry ny mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga. Tonga nanatrika izany solitenan'ireo mpikambana ao amin'ny Aronarivo, Soavinandrina, Rivomamo sy ireo olom-bofidy. Vaovao any ivelany nanatanteraka fidinana andalabe tao Kaboul, Afghanistan, Omaly ireo vehivavy afghane taky ny zon'izy ireo. Niempotra ihany koa ny fametrana gouvernementa vaovao raha ny fanambarana nataon'ny Taliban. Adinon'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Salandra tompoko lasy tompoko vavy tonga sodraino anatin'ny vaovaon'ny Akolo TV ka manasana ary. Anaraka izany hatramin'ny farany CNN mbotsika ny vaovao dia nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny kianjam-bare Mahamasina ilaina ho ny filohan'ny repoblikan'ny fikojakojana izany ny antso firaisan-kinan'ny malagasy rehetra ihany koa ny tenany tamin'izany Michel Arana Arzona. Raha toka efa nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy teo nandritry ny lalao ny fananana ny Baria de Madagascar sy ny Écureuil de Bénin ny kianja Baria androany 4 septambra 2024 no notokana tamin'ny fomba ofisialy izany. Dia Mahamasina iziny Mahamasina satria dia tetsy loha Mahamasina ny zavatra rehetra izay nendrika an'izany teto ampitany sy ny firenena. Tetsy avara-masinanaka no misy Vatomasiana izay efa tsangana tamin'ny Andriamanitra fa toy ihany koa no nanambarany ny fotsim-bentsangana di direita di Kabupaten Madagaskar. Ai tutte le corsi che hanno aiutato la Madagaskar. Zaina Patana a Madagaskar. Fai di corsa. Dia yun la Patana, yun la Patana. Dia matuka kapes Bogotia, satin la Paola, la Patana, Luna Osu, Luna Tsugu. Zava-dehibe ho an'ny malagasy ny taranaka farimandimbo ny filohan'ny repoblika ny fananana iombonana tahaka izao miantso amin'ny firaisan-kinan'ny malagasy tsy vaky volo ny tenany manoloana izany.
Tonga nanatrika ity fanokanana ny kianja Barea ity ireo solitena mpanjakana isan'isany, ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta, ireo lehibe ny androm-panjakana rehetra, ireo mahasoa vahiny sy ireo maro hafa. Zotra araka ny tokony izy ny fanatanterana ny fanokanana ny kianjan'ny Barea Mahamasina tamin'ity androany ity, nisy nandritran'izany lalonana niarahana tamin'ireo mpanankato avy amin'ny faritra samihafa, eo ihany koa ny lalao nihaonan'ny Barea ny Madagasikara sy ny CFF Andorany fotsy. Abraham Randriamanana. Tamin'ny folora maraina no nisokatra ho an'ireo mpijery nazo ny tapakila ny fidirana ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Nisy nandritra izany ny fanentanana isan-karazany, teo ihany koa niseho ny fandimbiasan'ireo mpanakanto ary ny lalao samihafa, nahazona fanomezana ho an'ireo mpijery. Ny fanokanana ny kianja vaovao sy ny fanehoana ny firaisan-kina no isan'ny antony nanosika ireo vahoaka hanatrika ny fanokanana ny kianja raha ny nambaran'izy ireo. Tsy ny avy eto an-drenivohitra irery ihany, maro ireo avy any amin'ny faritra no tonga nanatrika ny fanokanana ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Tamin'ny 12 ny tonga taty, androany aty mba misy fety dia izay. Efa hianatra koa amin'ny herinandro dia tondraka izy mandehandeha. Ho anay afaka na tonga taty hoe izao moa izany amin'ity fitokanana n'ity kianja be ity izay niresahana hoe mba riarintsika malagasy aloha tsy hoe mba fieritsika malagasy aloha izany nazo amin'ity kianja ity aloha. Mbola tsy nahita ohatr'izao tamin'ny Junienne aloha mbola tsy nahita ohatr'izao hoe mahafinaritra be manoana amin'ny fo be alay izy zany hoe nisy an'izao kianja be zao taloha hitantsika ny kianja taloha teo fa misaotra. Tsy le hoe hijery fety moa ny tena le aty fa le firaisahina amin'ny malagasy dia mbola tsy niditra taty mihitsy dia mahafinaritra hoe toerana vaovao tsy dia. Faratrano any amin'ny party Anilafy dia nenga vao maraina tany dia lahatra taty dia mba hoe hijery zava-baovao e. Hatratra amin'ny farany. Ie, hatramin'ny farany misy vao mody. Olona firy izao nareo anakaty? Izay dimy. Avy any tany fotsy, Antsirabe. Dia nisafidy indray nefa nijery baolina tamin'ny lakamisy dia hoe le billet iny ihany nentina averina androany dia mba mandeha monjy fety dia hanatrika ilay fanokanana. Tsara ka. Tsara dia sady mendrika ho an'ny vahoaka malagasy ny kianja makasitraka amin'ny filoha. Fa itoto izany dia mba itony fifanajantsika an'ilay foto-drafitrasa fa mahafinaritra raha ohatr'izao foana ny mpitrondra. Tokony tamin'ny 3 ora tolakandro no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fitokanana ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Isan-tarina izany ny fitaom-pivavahana notarian'ireo ray aman-dreny am-panahy. Taorian'izay nisy ny 5 rindra izay niarahana tamin'ireo mpanakanto sy ny ankizin'ny ankamasoa. Ankoatra izay, naseho tamin'ireo écran géant vaovao ihany koa ny tantara mikasika ny kianjan'ny Mahamasina. Teo ambany fiahin'ny filohan'ny Repoblikanina Nirina Rajoelina nanokanana ny kianjan'ny Barea Mahamasina androany. Tonga nanome voninahitra izany fotoana izany ihany koa ny ekipam-pirenena malagasy, ny Barea ny Madagasikara. Nanome tokony amin'ny hanamafisana ny ezaka ho an'ireo mpilalao mandrafitra ny Barea, mandritra ireo lalao hatrehina anatin'ny fifanitsana ny Coupe du Monde 2024 sy 2025 ny kapiteny ekipam-pirenena Abel Anissé. Panampanatenanareo vahoaka malagasy tia baolina kitra fa hiezaka mafy izahay baolina boribory fa izay zoeram-Barea matoky fa tsy
maintsy anao zay farafahaizanay mba ho tonga voalohany ao amin'io tolona io. Taorian'izay nisy ny lalaony ao an'ny Barea ny Madagasikara sy ny CFF andoharany fotsy teo amin'ny kianja vaovao, fihaonana tafiditra ao anatin'ny fiomanana ekipa pirenena izay efa nandrina amin'ny Tanzania ny talata ho avy izao. Nitohy tamin'ny sioniarana tamin'ireo mpanakanto ny fotoana fitokanana ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Ny Afomanga kosa no amaranana izany amin'ity hariva ity raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Tsaneneny Mahamasina eny ihany isika dia entritra ny fisavana manerana ny vavahady fidirana ny kianjan'ny Barea nandritra ny fanokafana ara-pomba ofisialy tany amin'ity androany ity. Mpitandro ny filaminana manodidina ny 3 arivo no naetsika tamin'izany. Yves Richard. Mbola nitoetra amin'ny maraina ny fizarana ny tapakila anatrehana ny lanonana fanokanana ara-pomba ofisialy ny kianja Barea. Hatramin'ny 7 maraina nahatongavana teny an-toerana. Efa nananika ny 7 arivo ny tapakila voazara. Maro arak'izany ny tonga maraina ny sitraka ny tapakila nanatrehana ny lanonana androany. Enina sasany efa nisy olona nilahatra teto ho an'le naka le fananana tike. Ohatr'izay ihany koa ny olona vao naka tike zany dia misy filarana manokana misy iray koa efa tamin'ny enina maraina zao dia tonga teto dia zay moa zany teo amin'ny tambovaly teo latsaka teo no nanomboka ny zaran'ilay tapakila. Dia hitantsika zany fa dia tsy nanakana ny olona mihitsy zany tsy tonga maraina na dia eo ary mbola amorovo anomboka mifety dia eo ihany koa ny erikety amadinidinika fa tsy hitantsika zao fa tonga maro be ny Entitra ny fisavana manerana ny vavahady fidirana ny kianja Barea raha ny zava-nisy teny an-toerana. Mandalo fisavana indroa miantona ny rehetra mialoha ny idirana ny kianja. Ankoatra ny fisavana ny tapakila, tsy maintsy nandalo fisafona manokana ihany koa ny rehetra itsirihana ny fitaovana na kojakoja mety ampidodoza. Avelatra lehibe be iray ho an'olona iray. Avelatra lehibe, avelatra. Velarina tsara lehibe aloha. Mpitandro ny filaminana manodidina ny 3 arivo no naetsika ka saika arakotra azy ireo avokoa ny teny Mahamasina sy ny manodidina. Ankoatra ny fitandrona ny filaminana ankapobeny, nisy ihany koa ny rindran-damy manapetraka andrindrana ny fifamoivoizana sy ny fampidirana ny rehetra anatin'ny kianja. Ty moa zany zao ny entrée principale, eto zany dia raha atao zone neutre mihitsiny. Dia misy ny porte P2 avatsy, dia P3 ary amin'ny Cherbourg, P4, P5. Any zany ny zay olona hijery any amin'ny gradin sy ny amin'ny tribune latérale no miditra. Dia nefa kosa natao koa zay faran'izay amin'ny maivana zany an'ilay dispositif mba tsy hisy fiantraikany be loatra par rapport amin'ny resaka embouteillage ohatra na amin'izay olona mipetraka manodidina ny Mahamasina. Manoloana ny fisiany lamima matotra ny tandrona ny filaminana teny Mahamasina, nanomboka ny fanatanterahana ny lalao ny onany Barea sy Benin. Maro arak'izany ny olom-pirenena niaraka tamin'ny ankohonany nandritra ny lanonana fanokanana ara-pomba ofisialy ny kianja androany. Tsy misy mampiôvotra hoy izy ireo ny mety isian'ny fikorotanana sy ny loza mety hitranga. Hitanareo amin'izao fa tena mirindra tsara daholo ny zavatra rehetrarehetra eto. Tena tsy miaya mihitsy ny loha amin'izao fa hafa le taloha fa zao tena hita mirindra tsara mihitsy izy amin'izao. Ia zao mivady amanjana ako reto miaraka ana reto daholo. Omaly tamin'ny rony nahazo tapakila dia tamin'ny valo teo no lahatra teo. Milamina ilay fandaminana ka mahafinaritra. Mahita an'ilay fandaminana sy ilay rindran-damba amin'ilay resaka fandriampahalemana sy ilay sécurité zany dia matoky tena dia netiko ilay zanako mba hijery an'ilay fety. Ankoatra ny mpitandro ny filaminana nahitana ny pôlisy, ny zandary sy ny teo anivony tafika malagasy. Mpitandro ny filaminana manao fanamiana sivily maro ihany koa no naparitaka isahana ny filaminana nandritra ny fanokanana ara-pomba ofisialy ny kianja Barea. Maro ny ady atrehan'ny Madagasikara amin'ny azao fotoana izao, mila firaisampo sy firaisan-tsaina ary indrindra fifanomezan-tanana izany. Lesona tsara voarain'ny Malagasy iray manontolo ny fisian'ny Barea izay mamerina indray ny ampo-pirenena na teo aza ny faharesena ny alakamisy lasa teo teny Mahamasina Gaëtan Andriatsilavo. Nanentona ny masony rehetra ary nisarika ny saina izao tontolo izao ny lalao ny fanandrina ny ekipa-pirenena Malagasy Barea sy Benin ny alakamisy lasa teo. Samy naneho hevitra ny rehetra ka ao ireo nanakina, ao ireo nankahery sy nanolotra sosikevitra. Ny zava-misy, maro ny tranga miseho ny aloha iny lalao teny Mahamasina iny. Iarahan'ny rehetra nahita
fa misy tsy milamina ny tontolon'ny baolina kitra. Misy ady an-trano ao amin'ny samy tompona andraikitra mitantana ny baolina kitra malagasy. Olana izay tokony hovahana ao anatin'ny fotoana fohy, azona vokatra tsara amin'ny fifaninanana izay tsy maintsy atrehan'ny ekipam-pirenena malagasy. Na inona vokatra azon'ny Barea mandritra ny fifanitsanana iakarana amin'ny tompon-daka eran-tany ny taona 2024, ilaina trano ny fanohanana azy ireo sy ny firaisan-kinan'ny samy malagasy. Zava-dehibe ihany koa ny fandraisana andraikitra, ka tsy ho tombotsoan'ny olombitsy no katsaina, fa ny tombotsoan'ny daholobe sy ny firenena iray manontolo. Ny Barea no nanandratra avo ny fiandrianam-pirenena, namelona indray ny firaisan-kina sy nampiray fo ny samy malagasy. Tokony ho tohizana izany amin'ny alalan'ny fanohanana sy ny fankahirezana azy ireo. Ohatra velona, tsara alainy tahaka ampitambatra ny samy malagasy ny fisian'ny Barea, izany hoe tokony ho samy mikatsaka ny ampiray fo ny vahoaka sy hanandratra avo ny fiandrianam-pirenena ny tsirairay avy, na olom-boafidy, na olom-boatendry, na mpanao politika na olon-tsotra. Mila mirahina anatsara ny kalitaon'ny fanabeazana ny malagasy, mirahina anohana sy ankahery ireo mpanabe amin'ny adida masina sahanan'izy ireo amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ny zaza malagasy. Ilaina ihany koa ny fifanomezan-tanana iadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, ny tsy fandriam-pahalemana, ny kere sy ireo valanaretina isan-karazany. Ho sarotra ho ireo manam-pahaizana manokana momba ny toetrandro, ny fiatrena ireo loza voajanahary raha toka mitohy ny fanimbana ny tontolo iainana sy ny doro-tanety izay niverina na azo vahana tatoato. Natsahatra ny ame anara-pahasalamana araka ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly. Na izany aza, mbola eto amintsika ny Covid-19, ka tokony ary tsy maintsy hajaina ireo fepetarara-pahasalamana rehetra izay efa tsy zoviana amin'ny be sy ny maro intsony. Raha sanatria ka misy andiany manaraka eto amintsika, ho ratsy kokoa noho izao iainantsika ankehitriny izao ny zavatra hitranga. Valanaretina no iadina, ka tsy misy tsara kokoa noho no misoroka mialoha araka ny fomba fiteny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia mifarana ny amiana ara-pahasalamana manerana ny tany Republikan'i Madagasikara raha ny fanambarana ny voaka tanatin'ny tatitry ny filan-kevitry ministra manokana Omaly manoloana ny fivoarany valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Amin'itoy ihany koa anefa ny fanentanana amin'ny fanarahana sy fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana isorohana ny fiverenan'ny fiparitahan'ny valanaretina raha ny tatitry ny filan-kevitry ministra hatrany. Indray-mbava kosa mahakasika ny antotana isan'ny Covid-19 dia miisa telo ireo tranga vaovao eto Madagasikara raha ny antotana isa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Ena ireo sitrana soamantsara nandritra izany Raino Namuniainy, dimy kosa ireo mbola ao anatin'ny forme grave. Lafa mavao hafa kosa indray dia nitanterahana androany tao amin'ny distrikany Arivomamy ny fionam-be isamparitra ny mpikambana eo anivony antoko malagasy sy miara-miainga. Tonga nanatrika izany ny solotenan'ireo mpikambana ao Miarinarivo, Soavinandriana, Arivomamy sy ireo olom-boafidy. Fanantena. Fifanankalozan-kevitra momba ny fiainany antoko, fampafantarana ny sata amin'ny feny antoko, fanavaozana sy fananganana ny birao vaovao ary ny rafitra ho ara-dalàna eo anivon'ny faritra, distrika, komina, ireo ny niompana ny lahadinika nandritra ny fionam-be isamparitra nataony antoko malagasy miara-miainga teto Arivomamy. Ny tanjona ny ankapobeny ny voalohany indrindra fampiarana ny andinin-dalàna maro ny feny antoko rehetra anatin'izay indrindra koa moa ny antoko malagasy miara-miainga. Ary ny antoko malagasy miara-miainga dia mikarakara fikaonan-doha am-pirenena ny volana novambra 2024. Ny tanjona ankapobeny amin'izay fikarakara fantiniana amin'izay fikaonan-doha am-pirenena izay dia hijerena mihitsy ny herin'ny antoko isamparitra. Izay no antony anankiray lehibe zany anaovana izao fikaonan-doha am-paritra izao. Indrindra ny anapahariahana ny antoko manerana ny distrika rehetra, ny komuna sy ny kopitany manerana Madagasikara. Izay ny tanjona voalohany indrindra. Tanjona amin'izao fikaonan-doha izao ny jeritodika ny lasa ary ny fibanjinana ny hoavy ny antoko MMM. Nandritra ity fiaonana ity no nanomezan-danja ireo vehivavy mpikambana indrindra fa eo amin'ny fitazomana andraikitra. Faliana lehibe ho an'ny komuna ambonivohitra Arivomamy atao anatin'ny distrika Arivomamy ny mandray ny assise régionale ny faritra Itasy amin'ity andro anio ity.
anomboka moa izy zao araka ny fahitantsika azy a dia amin'ny farany zany dia misy fehi-kevitra izay ho tapahan'ny mpikambana solotena ihany ny an'ny androany satria midadasika zany faritra itasy zany a fa izy fehi-kevitra ho raisina milohan'izay dia tsy maintsy misy ny jeritodika ho an'ny vitan'ny antoko teo aloha ary hijery a no avy ny antoko a mba entina miatrika an'izany assise nationale izany indray. Aorianan'izao fikaonandoaparitry ny antoko malagasy miaramiaingana ny MMM izao miroso amin'ny fanatsarana bebe kokoa ny antoko manomboka eny amin'ny fokontany, commune, district sy ny faritra ezana ny ametrana ireo rafitra ireo ara-dalàna mialohan'ny congrès national ny antoko malagasy miaramiainga. Nanamafy ny tokony hirosonina amin'ny fividianana ny gouvernoran'ny faritra ny SCDD-ED tokony anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana avokoa ny fametrahana ny rafitra isa-tsokajiny tsy hanaratsy endrika ny fitondrana raha ny fanazavana hatrany. Eva Richard. Raha efa saika voatendry avokoa ny gouvernoran'ny faritra eto Madagasikara, ny venona namafy ny fanehoan-keviny mahakasika ny tokony hirosona amin'ny fividianana ny lehibe na gouvernoran'ny faritra ny ACDD-ED na ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit tokony anatin'ny fanarahana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny fametrahana ny mpitantana isan'ambaratongany indrindra ny eny anivon'ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana raha ny fanehoan-kevitra filan-kevitra ambony momba ny demokrasia sy ny tany tandalàna hatrany. Atsika ne tsy amin'ny transition ntsony efa république mahana ny filoha manana ny androm-panjakana rehetrarehetra atsika tamin'ny transition moa ka atsika ny feuille de route ny enantsika napetraka ny constitution izao zany voasoratra anatin'ny constitution tsika mbola mariny rafim-panjakana ao anatin'ny constitution mbola mipetraka tokony apetraka daholo reny rehetrarehetra reny fa tsy avela fotsiny andalo am'izao ny faritany zay voasoratra anaty lalam-panorenantsika zay tokony ho ampiaritsika marina fa nisy an'iny valana aretina iny tsy raha fa atsika azondroso teo kanefa kosa efa hitatsika lasalasa zay valana aretina zay tokony ametraka zavatra azosika horosona fanajantsika lalam-panorena. Na izany na tsy izany mitakolo-keny sy manam-pitiavana ny tanindrazana ny fitantanana ny faritra tsy tokony hipetraka ihany koa ny tsy fitovi-kevitro amin'ny fanjakana foibe sy ny vondrom-bahoaka hitsinja ra-pahefana raha toka misy ny finiavana hikatsaka ny fampandrosoana marina. Taorian'ny filan-kevitro ny gouvernoura voalohany tany amin'ny faritra Sofiany 5 Oktobra 2022 efa saika voatendry avokoa ny gouvernoura ny Madagasikara ka 2 izy ireo no nanaovana tombana teny Avolony 7 Jolay. Ankoatra ny firosonana tsy amin'ny fividianana azy ireo, isany andrasana ihany koa ny valin'ny tombana nataon'ny gouvernoura paritra. Tonga fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika ny fametrahana jiro any ranomafana any eo ihany koa momba ny fampianarana mamaky teny sy manoratra rehefa avy eo ary. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 milliards TTC seulement, abonnez-vous en Telma Shop. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fenofalina ny tontolo andronay mba manararaotra ny fotoana iarahana dia mitady zavatra miavaka atao sakafo. Izany nahatonga na hisafidy ny spaghetti spécial tsiro hafa mihitsy sady mora karakaraina. Tsy adino koa ny saosy tomaty spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly. Ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty.
Tianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny sauce tomate spécial dia ho lafatra ny sakafonao. Spécial hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Toujours plus de foot ensemble. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Miditra an-tapany faharoan'ny vaovao isika. Taorian'ny filazan'ny seny ny fahataperan'ny fepitoam-piasany tokony hanolotra solitena isan'isany ireo tokony andrafitra izay komisiona izay isan'izany solitenan'ny mpanao gazety nitondra fanazavana mahakasika izay nytalejeneral'ny ministeran'ny serasera fanampanazavana. Voalaza ny didim-panjakana izay miresaka ny fanendrena solitena ny mpanao gazety anatin'ny CNIO dia hoe ny birao ny olavitra ny mpanao gazety no manendry an'izay soliteny izay zany. Haitsika tsara fa ny birao ny olavitra ny mpanao gazety ankehitriny dia efa lany efa elaela ny fotoam-piasany ary efa voalaza anatin'ny lalàna fa ny fampiodinana ny raharaha andavanandro na affaire courante no ataon'izy ireo zany amin'izao fotoana izao. Noho izany ny fanendrena ny solitena ao anatin'ny CNIO zany dia tsy tafiditra intsony anatin'ny affaire courante. Ny dikan'izay dia miandry ny fahalaniny birao vaovao ny olavitra ny mpanao gazety zany ny fanendrena ny solitena ao anatin'ny CNIO. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tapabolana taorian'ny filazan'ny filohan'ny republikan'ny fametrahana jiro amin'ny fokontany Sahamamy Ranomafana. Jiro ilay dia miisa 7 no napetraka tany an-toerana. Jiro izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Fanade misy laharana zao. Efa nanomboka ny taona 2024 no mijaly amin'ny resaka herinaratra ny an'ny ranomafana, sahirana ireo mponina amin'ny fiainana andavanandro raha ny fanazavan'izy ireo. Mijaly by le mponina satria taloha niaina tamina 220 zao lasa mpanao 12 volt dia mba miangavy mba tongavany courant dirama ohatra. Batterie 12 volt batterie zao tsy dia manjary firy. Ka tsy afaka convertisseur moa tsy matatu convertisseur batterie amin'izao. Fa miangavy anjareo ambony akany mba tsy Andriamanitra fa anjareo lehibe mba hitongavany courant 220 amin'ny commune Ranomafana. Piasa batterie ny misarge téléphone fa le jiro an-tragno tsy tonga. Piasa panneau aloha zaho e. Piasa panneau kely za fa onika jiro kely foana izy. Tsy mahafa-po le mampiasa batterie satria batterie efa fofoka aby ankabitsahany. Tsy tonga le fafinaretana aloha ny tegna marina. Zao miandrandra mihitsy hoe mbo tonga isan'ny tokantragno le courant. Mesina be. Mampatahotra be am'le herisetra maro sambihafa. Toerana izay malaza ihany koa amin'ny resaka tsy fandriampahalemana vokatra izay tsy fisian'ny herinaratra izay ranomafana, tsy maintsy apetraka ny paikady entina misoroka izany raha ny fanazavana. Fa miresaka angofontsika dia indraindray alaim-panahy eritreritra hoe jiro fotsiny ihany. Fa ny listy jiro fotsiny ihany fa manomboka amin'ny jiro aloha rehefa mazava ny tanàna dia mazava ny saina dia afaka mandeha tsika mieritreritra herinaratra miditra isaka ny tokantranon'ny olona. Raha ny zavatra hitantsika teto raha nandeha nanao visite an'le site hydroélectrique zay abandonné tamin'ny taona 2024 tsika dia zao mampanantenana anareo koa fa hybride ny zavatra hitranga eto. Hybride anankitelo izany hoe diesel, solaire ary intianarany hydroélectrique. Dia diesel ity aingana be latsaky ny 3 volana dia tanteraka. Miampy an'le solaire izy latsaky ny 6 volana. Fa ity hydroélectricité ity mety maharitraritra, izany hoe mety any amin'ny taona 3 amin'ny 2024 antsika vao hisitraka anazy.
raha tsirina nandritry ny fanokafana ny aire de repos tao Sahamamy ranomafana Tsinanana, laza ny filohan'ny Repoblika ny amin'ny fanomezana hazavana ho an'ny rehetra. Jiro LED 240 watts miisa 70 no napetraka tao an-tampon-tanàna ny ranomafana, mbola hitohy amin'ny faritra hafa raha ny fanazavana ny fizarana izay jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izay. Amin'izany any faritra ihany isika dia nanao fitokonana ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Afakaba iray ao Antsirabe ny alakamisy lasa teo fitokonana mahakasika ny karama izay tsy mifanaraka amin'ny asa atao. Kolo TV Antsirabe. Nanao fitokonana ireo mpiasa avy eo anivon'ny orinasa Afakaba iray eto Antsirabe renivohitra ny alakamisy faharoan'ny volana septambra 2024 lasa teo. Fitakiana mahakasika ny karama izay noraisin'izy ireo izay tsy mifanaraka amin'ny asa natao eo anivon'ity orinasa ity. Eo ihany koa ny sakafo izay tsarizary rehefa ao anatin'ny fotoana fiasana raha ny nambarany ireto mpiasa ireto. Na feno sipolanay na banga ny oraisanay dia manodididina eo amin'ny 3 alina sy 1 hetsy eo foana ny karamanay. Izay zany ny tena zavatra tsy zakanay. Dia takianay zany le zonay amin'le karama. Le karama zany tokony ho alohan'ny zareo ara-dalàna ny karamanay fa izay mampalahelo anay. Ny saleranay tapahana ao anatin'ny 2 volana, tapahana saleranay. Dia rehefa tapahana saleranay lasa kely ny vola raisinay. 5 alina sy 3 hetsy ny vola raisinay isam-bolana. Taloha zao ny vola raisinay dia 9 alina sy 1 hetsy vola raisinay. Anay zany rangalana solotena tsirairay azy avy dia tsy misy hoany zay fa zavatra takinay fotsiny valiana dia efa mijanona zay satria izy tonga any dia ho tambatambaza dia zavatra tsy misy foana le zavatra taky. Tsy ara-pahasalamana ny sakafo hoaninay fa manoatra ny reno hanina kisoa reny. Tena ratsy. Tamin'ny alina zao sakafo misy vato, vary misy vato, ny hena ny saosy vary masiso, ny hena karoty sy ny ovy moa zany dia ohatry zao ny tapakiny. Ny aorta sotroina, aorta amin'ny tapidrano zany, akondro zany dia faran'izay akondro ohatrany hoe akondro amin'ny zordira reny. Ny mahafantrany ny fitakiana teo alohan'ny orinasa ary efa hita niatrana teny toerana ihany koa ireo mpitandro filaminana. Oratelo taty aoriana no tapa-kevitra fa hifampiresaka amin'ireo mpiasa ny tompon'andraikitry ny orinasa, niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny inspection de travail ka nangataka solotenan'ireo mpiasa miisa 10 izy ireo hitondra ny etaetan'ireto mpiasa ireto. Zavatra atao kedradrany dia anoranareo ary misy taratasy ty. Ny zavatra tenenina tsy atao manidina faraketina taratasy. Milaza amintsika amin'le pakarahana. Zao ary ny angaviko aminareo satria sarotra loatra mifampiresaka amin'olona tsy haiko firy nisantsika amin'izao mifampikisitsika dia mamoa solotena. Iroso amin'izay fifampiresahana zay. Ka zao zao azoko atsaina tsara fantatro ienary tia voalatsaka any aminareo ty dia mizara folo fa raha fa kely raha ohatra tsy misy solotenanareo. Fa raha misy soloteninareo dia ireo solotenina mamaky dia mitatitra aminareo. Ny fifampiresahana fotsiny mila atao milamina tsara hoe ireo soloteninireo rehefa hanapa-kevitra dia mihera aminareo. Zay firy ary mihetranatanareo. Aka soloteny etonay fa ny anareo avy tonga avy tsy anareo dia koasiny zavatra avy mialinareo ka mitondra eto le soloteny. Zay nge le zavatra dia bibibiky zay nametaka taratasy dia koasiny izay mitondra amin'marinao amin'ny birao dia ohatr'izay le zavatra. Naharitra ora maromaro ny fifampiresahana saingy tsy nahitam-baolana izany ary nitoy hatrany ny fitakiana izay efa nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ka tsy mifarana raha tsy nody masoandro. Mahakasika ny raharaha iny hatrany dia nanao fanambarana ihany koa ny tompona andraikitra ny orinasa sy ny solotenan'ireo mpiasa miasa fanampanazavana. Toy ny dinika omaly mikasika ny fitokonan'ny ampahany amin'ny mpiasa coton line nanomboka omaly dia manentana ny mpiasa ny mpampiasa sy izay solotenan'ny mpiasan'ny coton line ny mba hiverenantsika hiasa manomboka ny alatsinainy maraina. Ny antony dia voalohany tsy fotoana ny fampikatsoana orinasa izao satria ny orinasa dia efa sahirana nanomboka tamin'ny fiatombohan'ny Covid-19 efa 4 taona. Faharoa,
Ny mpampiasa dia efa nanao fifampidiniana niaraka tamin'ny délégué de personnel sy ny solotenan'ny mpitokona omaly tontolon'ny andro. Fahatelo, ny inspection de travail dia efa nampilaza an-tsoratra fa tsy ara-dalàna ny fitokonana. Na dia efa nanome valiny mikasika ny fitakiana rehetra nataon'ny mpiasa aza ny mpampiasa nandritra ny fivorena omaly alakamisy 2 septambra 2024. Ny mpitantana ny orinasa dia vonona ny hitohizan'ny fifampidiniana amin'ny alatsinainy 9 septambra 2024 amin'ny 2 ora sy sasany raha mbola misy fifanazavana tokony hatao. Ny mpitantana dia efa nampitandrina fa ny mpiasa izay tokony hiasa nefa tsy miasa manomboka ny alatsinainy maraina 9 septambra 2024 dia efa manala ny tenany. Koa ho fitsinjovana ny tombotsoa iombonana, ny mpiasa sy ny fianakaviany ary ny orinasa dia averina hiany fa tsy fotoana ny fanaovana fitokonana izao ary manentana ny mpiasa hiverina hiasa izahay. Lafy hafa kosa indray dia maro ireo tanora sy ray aman-dreny no tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka hiaran'ny ahafaty antoka sy fanambakana eny anivon'ny fiarahamoniny ankehitriny. Abraham Randriamanana. Sakana amin'ny fampivoarana ny maha-olona ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra. Amin'ny endriny maro ny faty-antoka sy ny fanambakana mianjady amin'ireo tanora sy ray aman-dreny tsy mahay mamaky teny hoy ny tompon'andraikitra. Raha ny antotana isa nivoaka ny taona 17 manodidina ny 300 ny malagasy mihoatra ny 15 taona no tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Arak'izany, no mafisina ny fampianarana ny famakian-teny sy ny fanoratana ary ny fanaovana kajy eny anivon'ny fiarahamonina. Taloha izy ambakain'ny olona rehefa mandeha eny an-tsena eny ambakain'ny olona rehefa manasony zavatra, zao izy mahay mamaky teny mahay mamaky izy alohan'ny anasony mahay mikajy izy eny an-tsena tsy ambakain'ny olona tsony zany izy eo amin'ny 70 isaky ny promotion ny olona misitraka an'ity alphanutrity. Ankoatra ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary ny fanaovana kajy, nisy ny fizahana maso sy ny fizahana diabeta ho an'ireo mpianatra. Eo ihany koa ny fanomezana sakafo azy ireo mandritra ny fotoana ianarany atao anatin'ny efa-bolana. Ny zava-misy any amin'ny faritra Anroy mahakasika ny tsy fanjarian-tsakafo ireo fipetrahany raisina sy ny fametrahana vahaolana maharitra any an-toerana. Ireo no tanterina aminao ao anatin'ny fandarana alalino rampitsa amin'ny 7 ariva eto amin'ny Akolo TV. Arahoary misombony amin'izany. 80 isanjaton'ny komina ao amin'ny faritra Androy ankehitriny no voasokajy ho faritra mena mikasika ny tsy fanjarian-tsakafo raha nambaran'ny tompon'andraikitry ny ORN Androy na ny Office Régional de Nutrition. Antotanisa izay voaray araka ny fanadihadiana natao nandritra ny 3 volana faharoa nanomboka ny volana aprily hatramin'ny volana jona 2024. Fokotany ao anatin'ny komina Ifotaka, distrikana Amboasary Atsimo ny tanàna Nanjamavelona. Isan'ireo antom-piveloman'ireo mponina ny an-toerana ny sehatra ny fambolena, manoloana ny fiovaovan'ny toetr'andro, tsy nisy ny rotsakorana, ritra ny rano ary tsy afaka nanonyansa fambolena ireo mponina. Mafy ty keregny tamahay tatoy Androy atoy satria tsy niavy ioragnay. Nihina zahay ke raha korozopiso, voankatay, sinambaiky rakaitagnay. Izay ty nihana ay niazo tikirinazy aby indray ndaty be tsy ajajay aby avao. Nisy maty tsy faranjery atsakafo tsy apasakafo. Nisy niala nandeha mamba mazanga. Vao hie nitaka tsy volay le lia tsy nisy liay. Tena tsy nisy volay satria ioragnay tsy niavy le tena tsy nisy mizay ty raha havily sakafo. Ni maty volay. Tsy ny ao amin'ny fokotanin'ny Anjamahavelona irery ihany, maro amin'ireo tanàna mandrafitra ny faritra Atsimo no misedra olana noho ny tsy fisian'ny rotsakorana sy ny tsy fampin'ny rano anteraky ny ahitany. Arak'izany, mahazo vahana ary manjaka ny tsy fanjarian-tsakafo any an-toerana. Raha ny antotanisa, manodidina ny ray faingo ray tapitrisa ankehitriny ireo mponina no hiaran'ny vokatra tsy ateraky ny ahitany, ny sesisesy nandritra ny taona maro any amin'ny faritra Atsimon'i Madagasikara, ka ny ankizy avokoa no sasa-manilan'izany. Izy no soronasa, renim-pianakaviana 5 taona monina ao amin'ny komina Ambohimalaza, distrikana Ambovombe, miisa 7 ny zanany ary 5 amin'ireo ny tratra ny tsy fanjarian-tsakafo. Isan'ireo fitadiavam-bola ahafahany mamelona ny ankohonany ny famarotana kitay isan-kerinandro. Le fatihata ty ne zane ty atontotonto ay ty maiha io le avarotse hatra Ambohimalaza hatra Ambovombey le igny amizay ty avily ay aby. Loloha zegny le agnofagna sarete undaty na mahita sarete undaty le famakiagna ty vola hatay
naho mahazo 8 arivo reo tamin'ny Vombeagna, 4 arivo tay Tompotsarety, 4 arivo ty ategna. Naho toko miloloha zahay mianaka henany toa mahazo 2 arivo, 500 arivo naho tsy mahazo hiatay. Le igny amizay ry avilihany. Ambole naho avy ranonoragnay fi tsisy ranonoragna hamboleagna henany zao. Ty raha hamboleagna bageda, tsako, taboara, balahazo. Maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka fidinana an-dalambe tao Kaboul Afghanistan omaly ireo vehivavy afghanina mitaky ny zon'izy ireo niempotra ihany koa ny fametrahana ny gouvernement vaovao raha ny fanambarana ataon'ireo taliban fanadina. Any Kaboul nanatanteraka fidinana an-dalambe ireo vehivavy afghan taky ny zon'izy ireo manay ny fahaverezan'ny fahalalana ho azy ireo vehivavy afghan indrindra manoloana ny fametrahan'ny taliban ny gouvernement vaovao. Isan'ny takin'ireo vehivavy afghan ireo ny zo hiasa mitovy lenta amin'ny lehilahy. Eo ihany koa ny zo amin'ny fandratoana fianarana. Etsy ankilany nanambara ireo talibany amin'ny ametrahana gouvernement ho an'ny rehetra tao aorian'ny fialan'ny miaramila Amerikanina tanteraka tany an-toerana ny faran'ny volana aogositra lasa teo. Nanamafy izy ireo fa hanana ny zo niasa ireo vehivavy any an-toerana ao anatin'ny fampanajana ny lalàna islamika. Na eo azy izany, tsy mbola fantatra mazavatra eto ny lalàna mipetraka ho an'ireo vehivavy any Afghanistan. Ahemotra ihany koa ny fananganana ny gouvernement vaovao an'ny taliban raha ny fanamboarana nataon'izy ireo. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasiahanao nanaraka izany soava tsara atao tomoko. Batterie Large Star. Kalitao iresa-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté Ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.